Timoty voalohany, toko 10. Aza lehivelevena ny lehilahy efa zoky olona fa hanaro, tondrainao izy. Ny zatovolahy, ento, toy ny rahalahy. Ny vehivavy efa zoky olona, ento, toy ny reny. Ary ny zatovovavy, ento, toy ny anabavy, amin'ny fahadiovana tanteraka. Azao ny vehivavy mpitondra tena, dia ireo tena mpitondra tena tokoa. Raha manana zanaka manjafy ilay vehivavy mpitondra tena, dia aoka ireo aloha hianatra anio ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'ny fianakaviana, ka malibabena ny ray aman-dreniny na ny raibe aman-drenibeny, fa izany no ankasitrahan'Andriamanitra. Ny vehivavy tena mpitondra tena tokoa sady tsy manampy ahy dia efa nametraka ny fanantenany amin'Andriamanitra ka mivavaka hatrany ary mangataka ampian'Andriamanitra andro aman'alina. Fa ny mpitondra tena manara-po amin'ny fafinaretana dia efa maty fanahy mbola velona. Izany no anafatra fary ny vehivavy mpitondra tena sy ny fianakaviana mba tsy hananantsiny. Fa raha misy tsy akarakara ny havany, indrindra fa ny ankohonany, dia efa nandà ny finoana izy, ka ratsy kokoa noho ny tsim-pino. Aza atao lisitra ho isan'ny vehivavy mpitondra tena, afa-tsy izay mihoatra ny 80 taona sady indray mandeha ihany no nanambady, ary tsara laza amin'ny asa soa vitany, vehivavy nitaiza tsara ny zanany, nampiatra ny vahiny, nanasa ny tongotr'ireo namana kristianina, nanampy ny nozohim-pahoriana, nazoto tamin'ny asa soa isan-karazany. Aza ekena ao anaty lisitra ireo mpitondra tena mbola tanora, satria rehefa voan'ny filampahafinaretana izy dia miala amin'ny Kristy ary tia hanambady indray, ka manjary meloka ireo satria mivadika tamin'ilay tokony omeny an'i Kristy tamboalohany. Ary tsy vitan'izany fa mianatra mandany andro, miriorio, mitetika amin'olona koa ireo, ary tsy hoe mandany andro fotsiny fa mipetsopetsona, manao zavatra tsisy antony, etsy sy eroa, miresaka zavatra tsy tokony ho resahina. Koa tiako mba hanambady indray ireo vehivavy mpitondra tena mbola tanora, ka dia hananjanaka sy hitondra ny tokantranony mba tsy ho ararotin'ny fahavalontsika hitenenandratsy atsika. Efa nisy sasatsasany ny vily sahady nanaraka ny Satana. Raha misy vehivavy mpino manakavana mpitondra tena, dia aoka izy hanampy azy, fa tsy hamely azy hanahirana ny fiangonana. Amin'izay ny fiangonana dia ho afa manampy ireo tena mpitondra tena. Aoka ny olona tsara fitondra ny fiangonana handray valoka sasarana avo roeny, indrindra fa ireo mikely aina amin'ny fitorian-teny sy ny fampianarana. Fa hoy ny soratra masina hoe, aza akombina ny vavan'ny omby mively vary, ary koa hoe mendrika ahazo ny karamany ny mpiasa. Aza mandray teny fiampangana olona raha tsy misy vavolombelona 2 na 3. Izay olona manota dia teneny eo anatrehan'ny be sy ny maro, mba atahotra koa ny sasany eo imasin'Andriamanitra sy Kristy Jesosy ary ny anjely masina no hameperako mafy anao. Tandremo tsara ireo torohevitra ireo.
ka tsy hisy fizahan-tavan'olona na fiangarana amin'izay ataonao. Aza maika loatra mametra tanana amin'ny olona mba hanokana azy amin'ny asan'ny tompo. Aza miombona ho tamin'ny sasany, tehirizy madio ny tenanao. Aoka tsy dia ho rano fotsiny ihany no ho fisotroanao, fa misotro vaikely koa noho ny ambava fonao ary noho ny fahosahosanao matetika. Miharihary ny fahotan'ny olona sasany dia ny alohan'ny famotompotorana, fa ny an'ny sasany kosa aty aorian'ny famotompotorana vao misy eo. Miharihary toy izany koa ny asa tsara, ary na izay tsy miharihary avy hatrany aza dia tsy hay hafenina.